Fifaliana trano tompoko lasy tompoko vavy no iarabanantsika izay mpanaraka ny fandarana tondresaka isaky ny alahady eto amin'ny TV Plus sy ny Radio Plus 100.2 FM miarabanao ny koa Abraham Razafy. Miarabanao sy Belandre Mazava tonga indray eto Tanindrazana eto amin'ny émission ary miarabantsika rehetra manaraka ny fandarana miarabasady koa ihany ireto vahiny ireto. Tomazatra dia miisa efatra hatrany ireo vahiny izay asaintsika eto amin'ny fandarana tondresaka ary ireo vaovao izay misongadina ao anatin'ny herinandro no resantsika miaraka amin'izy ireo ary ankasitrahana sahady ny famalianareo ny fanasanay eto amin'ny fandarana tondresaka ary tena zava-dehibe izay satria ilaina ny hevitra maro lafy ary ilaina ihany koa ny fanikenareo na ny mpanohana ny fitondrana na ny mpanohatra ny fitondrana eto amin'ity fandarana mamitsika ity. Vahiny voalohany ao anatin'izany Andriamatoa Lahatra Andriamatsangy izay mpanolontsaina munisipaly ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra avy amin'ny team mirabanao tompoko. Ya, mirabanareo mianadahy mirabantsika vahiny ihany koa amin'ity andro alahady ity. Vahiny ihany koa androany Andriamatoa Nambinina Rairmampianina UBRM mirabanao. Mirabanareo mianadahy mirabantsika miralavy ary mirabany vahoaka any an-tokantrano izay manaraka izao fandarana izao. Fa ihany koa amin'ity androany ity Andriamatoa Tina Andria izay mpandraharaha mirabanao tompoko. Mirabanareo mianadahy dia mirabantsika vahiny ato dia mirabany mpanaraka ny tondresaka ihany koa. Ny vahiny faefatra Andriamatoa Docteur Paolo Emilio Raolonarivo izay docteur en droit izy fa sady administrateur civil ihany koa. Faly mirabanareo mianadahy dia faly miraban'izy telo lahy, faly miraban'ny technicienne ary indrindra ny mpanaraka tondresaka. Ny tanterany na ny ampitan-dranomasina. Mankasitraka anareo nanaiky nasain'ny fandarana azo lazaina fa maromaro ihany ireo nisongadina tamin'ity herinandro ity Abraham Razafy resantsika amin'ny ankapobeny izay tontolo politika raha toe-karena iainan'ny firenena amin'izao fotoana izao izay fa mialohan'ny idirantsika anatin'ny ady hevitra nefa dia anaraka ireto famitinana ireto. Maro ny interprétation fomba fandraisan'olona azy io ohatra hoe raha mahita trano ty trano ty zao hitako dia lazaiko hoe tsara le trano dia manana ny fandraisany daholo ny olona mety mieritreritra ny sasany hoe tiany hovidiny io na hoe tiany alaina tahaka io fa ny azo ny fijeriko amin'izay tsara le trano dia tsara le fototra satria tsika resaka refondation ny resahana eto raha ny resaka n'iny tsy mbola ny resaka hoe latsaka sy tsy latsaka fa ny tiako tenenina amin'iny dia tsotra hoe te ampiseho aho hoe tenim-bahoaka dia tenin'Andriamanitra vahoaka no maso mandidy zay ny tiako avoaka amin'iny fa tsy resaka hoe za ilatsaka sy tsy ilatsaka. Raha toa ka nanalam-piasam-panjakana ambony no hita nandritra ny filan-kevitry ny minisitra inefatra ny sesy taorian'ny nanendrena mpikambana amin'ny governemanta dia fa nendrena-piasam-panjakana ambony indray no nisongadina omaly nandritra ny filan-kevitry ny minisitra. Raha ny hita ihany koa dia ireo tanora tolona teny an-kanja no mahazo toerana isaky ny filan-kevitry ny minisitra. Nosoloana ihany koa ny ankamaroan'ny prefet manirana ny Madagasikara, isan'izany ny prefet n'Antananarivo, nisorona tamin'ny toerany ny jeneraly Angelo Ravelonarivo, ary nosoloana ny administrateur civil Abraham Rajafetra Setraniana Solomanjaka. Iramankrahana Falihery kosa no prefet n'Ambatondrazaka vaovao izay nahatonga ny solombaviboaka Fidèle Razarapera nampiakapeo nandritra ny fandarana nataony androany. Tsy no manaiky ny fanendren'io prefet n'Ambatondrazaka io ny tenany. Ary nilaza fa tsy ara-iasa amin'ny olony fitondrana teo aloha io. Isan'ny notapana nandritra ny filan-kevitry ny minisitra omaly ihany koa ny fanomezana ho an'ny ministeran'ny fitaterana ny fitantarana ny zotra amin'ny alalan'ny tarbina teleferika ary miverina ministeran'ny fanatanjahantena ny fitantanana ny kianjan'ny Barea. Noraisin'ny filan-kevitry ny minisitra omaly ihany koa ny fanendrena ny tale jeneralin'ny ORTM Lemana Élysée izay mpanao gazety eo anivon'ny manjerim-panjakana ny taonany maro. Faradidina hitondratsika ny adihevitra ho an'ity androany ity araka ny rahantsika teo dia nisy ny valandresaka sy tafatafa dinika noho ny antsoina azy teny filoana ataony ny filoam-panjakana Mikael Randrinirina betsaka ny voaresaka atao anatin'ireny resaka jirama ohatra mety ilatsany na tsy ilatsany hofidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena manaraka eo ireny rehetra ireny narahana filan-kevitry ny minisitra natao ny alarbilasa teo ihany koa amin'ny fanendrena marobe an'ireo mpiasam-panjakana ambony no raisina teo anivon'izay filan-kevitry ny
ministra izay natao hoe teraka ady-hevitra no ilazantsika anazy angato eo anivon'ny microcosme politika na ny mpanara-baovao politika misy ireo atao hoe izay nanakihana n'izany fanendrena izany. Ny fanontaniana apetraka amin'ny nambinina vetivety aloha satria araka ny nambara teo reny ny fanapahan-kevitra zany no raisina ho anareo manokana mizotra makany amin'izay zavatra nandrasanareo ve ny fanapahan-kevitra maro no raisina tato anatin'izay herinandro vitsivitsy nandraisan'ny Filo Mikael Randrianirina ny fitondrana izay. Eto am-panombohana angamba amaly an'izay dia mamela isaotra ny filoham-panjakana 5 mirahalahy. Izy 5 mirahalahy no isaorana manokana satria raha tamin'ny 520 nanombohana ny tolona mandrapatapitry ny tolona dia teny akanja ny tenako ary nahatsapa sy nahita fa efa saika tsy vitan'ny tanora ny tolona raha tsy nisy ny fandraisana fepetra nataony avy eo anivon'ny Kapisaty ka niteraka ny hoe misaotra Kapisaty ary amafisina androany ny fisaorana andreo filoham-panjakana 5 mirahalahy izay taritin'ny colonel Randrianirina Mikael ary manatena sy mino izahay fa hamaly ny hetahetan'ny vahoaka ny fandraisanareo ny fanjakana ankehitriny mba hialana ao anatin'ilay nampimenomenona ny taonany maro teto mba tsy hiverenan'ny toy izany intsony. Ka raha miteny hoe mahafapo ve ny mety ho fipetraky ny gouvernement tamin'ny ankapobeny mantsy no mety nandray ny fanapahan-kevitra amin'ny fanendrena olona samihafa io dia nambinina rery mampiana manokana tsy afapo amin'ny lafiny maro samihafa tany am-boalohany dia tsy nahafapon'ny mpanao politika maro ny fametrahana ny prime ministre io aloha no ny antony maro samihafa fa zao rehefa nojerena hoe nitolona natao dia tsy ilay prime ministre ny tena nijerena fa ilay Kapisaty ilay colonel Mikael ka androany tsy ilay mitovy amin'ilay mpanohana fanjakana ary mbola tsy ao anatin'le voafaritra mihitsy hoe teny efa fanjakana tohanana tokoa ve fa tolom-bahoaka no nitohanana ary ireo nanampy nahavitana an'izao tolom-bahoaka izao ny tohananay hatramin'ny androany aloha ary anisan'ny tsy nakasitraka ny fananganana ny gouvernement tazay ny tarihana Andriamatoa prime ministre ankehitriny io izay miteraka fimenomenomana amin'ny fanendrenan'ny tale isan-karazany any amin'ny région any na ny DG samihafa any. Ny tena olana ao anatin'izany efa ny ovaliko mba prime ministre mba mamaly ny filan'ny mpitolona aloha raha zay manokana aloha tsy le hoe izy nidina teny akanjo amin'ny takiny fa mba fatapatatra ihany hoe taiza izy taloha dia izy ary be dia be ny resaka mandeha ao anatin'ny tambazotra-tserasera fa zao ny olana tsy le any amin'ilay prime ministre satria to nisy ny hoe ny maro anisa indray koa ny nametraka azy teo dia lasa nanana maro anisa tampoka teo koa ny mpitolona zany rehetra zany no mampisaviritaka anay le tena nytolony lasa nanana maro anisa nanendry an'ilay prime ministre ka androany omaly afaka omaly hatramin'ny rampitso ve dia sanatriavina solombavam-bahoaka indray no andeha hampaneno lakilosy fa misy tsy mety aminy ny tale ka zahay le tena mpitolona dia masamy teny ianareo solombavam-bahoaka ny tompona andraikitra amin'izao zava-misy zao ka andao isika tsy andeha hanome sahady karazana hoditra akondro ny filoham-panjakana izay mitady ny vahaolana ahafahana mandamina ty firenena ity zany hoe hoditra akondro no nomenareo raha ohatra ka solombavam-bahoaka androany amina haino amanjery no miteny fa tsy mety aminy ohatra za tsy manana fifandraisana amin'le DG ny APMF tena mahitsy be miteny amin'ny s'adresser ary zay le fahitsiny nambinina iray mampianana zay mbola tsy miova amin'Andriamatoa solombavam-bahoaka avy eo Ambatondrazaka tsotononko ny anarany fa fantatro amin'ny be sy ny maro nareo no nametraka ilay prime ministre ny filan-kevitry ny ministra no nahafahana nanendry ny karazana teknisianina samihafa apetrako ary tena mahitsy be hoe raha le APMF manokana ohatra izay tena niteraka resa be hoe fa maninona kosa fa raha ho tenenina avokoa ane hoe izavy ny olona niaraka tamin'ny mpitondra teo aloha zany hoe tokony tsisy teknisianina mitondra firenena zany eto
tsika zareo avy eo fa zarantsika aloha ny anjara fitenenana tianandrina dia mpandrarary atao hoe efa ilailay antsy na ianonanao tao anatin'izay sehatra ny ainao manjery izay miverina indray eto amin'ny plateau ny TV Plus Madagasikara isaoranao manokana izay ny fahitanao ny toedrara politika amin'izao misaotranao hoe Abrahama nanome fitenenana eny folo taona lasa zany ny teto farany dia izao indray ary za eo foana fa mandinika andraram-pirenena dia ho jereko amina côté anankiroa ilay izy aloha côté négatif sy côté positif ny amin'ny resaka hoe nanendren'ny filoha ny amin'izay mpikambiny sy ny ely amin'ilay prime ministre za manokana aloha dia tafaresaka taminy ary tao amin'ny lapa tamin'ny taorianany nanendreny an'iny filoha iny ary za tsy mitady toerana aloha za tsy mitady toerana fa nitarainy izy hoe zaho izy tianandry tena ohatran'ny somary satria enjana nge ty resaka Facebook sy ny pression rehetrarehetra te dia hitako tratran'izay traumatisé zay Andriamatoa filoha ary za nampahery azy mihitsy ny teny tamiko izy za tsy jery n'le côté raha mijery ahy moa izy ao dia manaraka an'izay dia manamarina an'izany za tsy nijery an'le côté politika mihitsy misy izy fa l'expérience an'le olona no nijereko dia namaliko azy moa zao koa no tiako tenenina aminao tsy le maingy no afa-panadinana fa ny mahay manala fanadinana zay nijereko raha i prime ministre manokana zay koa mifankalala samy nanana ny lalanay zay za zany mahita hoe za isy nametraka koa ndraiky la deux jeux tamin'izay tamin'ny alalan'le pression ty Facebook ty zany efa mitondra zavatra eto amin'ny firenena mihitsy ty tsy azo tsinotsiny aviny io za ozy isy nametraka condition mihitsy raha vao tsy manaraka ny ty izy dia tonga dia abroseko izy mihitsy ny teny an'izay tamiko tao iavoloha ay ho jerentsika hoe ka manaraka anao ke zany za ave hoa zany Andriamatoa filoha ohatra nanenina zany ianao nanome an'le olona nahita zany satria le olona tsy mahafantatra le tontolo politika teto amintsika zay ny tena marina dia za ny teny azy hoe aleo izy asa ianao ny filoha ho jerentsika eo zay fandeha fa za aloha za manokana malala ny orangah io ary olona mpandrara olona misokatra io satria tsika tao anatin'ny voaka tao anatin'ny fahasarotana tao anatin'ny tena hoe fahantrana tanteraka dia mila zany zao tsika miarina ary mamaha an'izay olana zay zay prime ministre ilayntsika raha ny vizy moa efa nitondra tao amin'ny efa nitondra syndicat moa efa niaraka tamina sehatra isan-karazany raha ny expérience za manokana tsy jery amin'ny resaka lafiny politika io koa miankina amina moyen koa nge hoe fa tsy amin'ny alalan'ny resaka fotsiny hoe fahaizany reny fa za mahafantatra hoe afaka mamahan'le olany amin'izao fotoana zao eto Madagasikara amin'izao mahazo firenena zao Andriamatoa prime ministre ary za teny tamin'ny Andriamatoa monsieur le président misy nefa tsy diso zany ianao nanendry azy fa ho hitantsika eo satria za nge raha za manokana alao hita eo aloha satria ianao efa miteny hoe dans 2 mois io miofo rehefa tsy mahavita inona moa ny zavatra vita dans 2 mois tsarotsaro fotsiny fa raha après an'le concertation dia ho hitantsika satria laha izay koa zay tsy anaiky satria zay koa nge teknisianiny zay koa la vita teto amin'ity firenena ity ho tenenina eto zany ary anao ampamoaka eto zay androany ny zava-misy nataony teto amin'ity firenena ity misaotra hadiniko le niaraban'le fan club teo miaraban'ny fan club ny Paolo nany totoerana nanty Ampitondranomasina nandalo turbulence sika nisy coup d'état dia aza tapahanao docteur en droit miresaka eto aza fanao zany venareo niresaka teo dia raha fa tsy tianareo le coup d'état zany dia prise de pouvoir par la force zay ngamile izy satria nisy basy mirangaranga teo sy ny sisa dia zay prise de pouvoir par la force nisy force zany ok dia inona ny antony nahatonga an'izany jirama tao ny fijalian'ny mpianatra sy ny insécurité sy ny sisa ny fijalian'ny vahoaka fiakaran'ny vidin-javatra le tsy fihenoana misy monopole sy ny sisa misy olona manatoro hevitra teto zay nahatonga anay omera débatteur teto le tsika manakiana fa kosa manatsara zay tsara le position zao mbola tazomana hatramin'izao ary isaorana ny rahalana ambinina fa dia hitako izy tany ambonina dabapako misosa zay izy tanatin'ireny korotam-bolona regny dia matoa izy teo zany iorery zany ny influenceur manana ny mahizy azy satria ny influenceur sasany tamin'ny fotoana voafetra
hanongany any rajoelona fotsiny tabataba fo nambinina tohizany azy influenceur koa io koa zay hitako izy amin'ny Facebook eo de zay ny zavatra tsara marina satria ny sasany nijanona rehefa niongana le olona farinambinina mbola miteny sy zao ny fanarahana zay fafanovana ny tadiavina refondation de refondation inona de misy miteny io ndray ry fa mbola miteny amin'ny tele eo tanindrazako ty miteny foana za sady mbola hiteny satria tsy avelatsika lamersina olona mbola hanimba firenena o namana tato fa zay koa izy hiteny tabataba raha mbola zay no mitovy inona zany le refondation manomboka eto inona nefa natao inona ny mbola tsy natao de anatina fitondrana tsaiko tetezamita koa zany tsika transition moa inareo zao nefa za mijery hoe transition militaire satria ny zavatra mampikorotam-bolona eo ny mpanao politika araka ny teneniny teo nanatena salam 2009 le zalahy mpanao politika avy ao ambadika hay ny driblen le miaramila dimlahy le fahefana de zay mampikorotana atsika io namana technicienne satria te tolorana an'le baolina am'le rugby ny mpanao politika fa tsy mena izy dimlahy satria reo te hanao refondation ary mety bonne foi reo izy dimlahy reo sy ny ZNZ sy ny nambinina nitaingina dabapako fa tsy zay sahady ny zavatra hitany sy zay sahady ny zavatra misy am'izao fotoana zao fa mbola le toetra misy manana bonne foi ny mpanao politika sasany mbola le toetra tia seza le tamin'ny taloha hatram'izay io no mbola eo fa mahakasika ny fanendraina aloha misy zavatra ho azavaiko rehefa avy eo satria ny 3 minutes fotsiny aloha de sao de lany ny hafa ho avy eo amin'ny angady sy narina ina moa zany le fanontaniana sotrany amin'ny tena fanovana ve tsika raha ny fahitanao azy maromaro ihany koa teo ato zao ohatra hoe coup d'état nareo milasa tsara tao team gouvernement ave misy ny tiako ambara aloha zany aloha iverenantsika kely le tantara entina tsy hoe amalina anazy fa historique an'le tantara conseil municipal Antananarivo renivohitra moa tena keto dia ao anatin'ireo lay ataoko hoe karakaran'le 18 aloha nanomboantsika 18 septembre zay vao mivadika 25 septembre fa ny 18 septembre ny conseil municipal Antananarivo renivohitra tao anatin'ny fanoerana tamin'izany no anisany hoe nitarika an'le hetsika izy telo temps en particulier fa ny izahay misy 20 izahay rehetra no miaraka nanao an'le izy nisy ny sasany nanahitra taratasy ahitanareo koa raha ny sasany misy antoavina isan-karazany misy maromaro misy MG tao anatin'le izy ihany koa fa ny tikreny conseil municipal ny 20 iny fa ny 5 ny tena ny ainga ny rahany rehetra zay sy zareo tony niaraka teny akianja teny sam'izay nizeta koa moa sa inona ilazana zany fa ny historique zany tiako atongavana dia ny hoe tenena teo hoe rano sy ny jiro le izy zay tokoa le izy ary zay nanombohana ny 25 fa ny 25 ny zavatra maro be izay hitantsika foana nandritra ny 7 taona mba tsy resahako ny any amin'ny 2009 fa nao anatin'ny 7 taona tondrany Andry Rajoelina n'le izy dia isaka misy fivoriana dia pohana foana le izy pohana foana fa ny andro 25 niaraka teny moa zahay sy teo tsy nanaiky hatramin'ny farany ireo tanora ireo jiro sy rano le izy ary aloha averina tsara zay jiro sy rano nisy ny tao miala Rajoelina sy karazany fa mifandray moa zany ireo zavatra ireo fa ny jiro sy rano raha point hitantsika teny amin'ny 13 mai fa nidirana nanala kely feno dolo ny point rehetra Ambojatovo tsara lalàna Anosy Ambojatovo any amin'ny Akatso rehetrarehetra iny dia tiako atongavana amin'izy zany dia le hoe teo manko le coup de force le izy ny fiatombohany tena jiro sy rano fa nandeha le izy nisy an'ireny hitanao angamba ny vehivavy nidorana amin'ny volony misy trano may misy zavatra be tabe zany ny cumul tao anatin'le fotoana dia teny namana tato dia ny hoe tonga amin'izay le miaramila kapisaty moa le izy tena marina no nanampy amin'le hoe misy fitakiana kosa io efa nitombo be le izy satria entre 25 et 11 octobre tena efa be tabe zavatra nitranga fa ny resaka nomination sy ny resaka premier ministre sy isan-karazany teneninao teo za tsy amerina zay voalaza ny rehetra teo ako amin'ny ankapobeny fa isika aloha za mahita hoe araka voalaza teo ny 2 volana tsy ahavitana hoe mbola voaray volana araka izay fa tsy 2 volana fa le 2 volana iasana mbola tena tsy ahavitana mahita an'izay ny ato moa anisan'le hoe tsy afa-po anatin'le izy satria efa ao anatin'le izy hoe misy fanakanana maro be hoe tokony tsy ianina ny tokony eo tokony ianina amin'ny makeo reny amina amin'ny ankapobeny miseho foany reny na tamin'ny fanavozana na tamin'ny andro taloha fa isika rehefa mandeha le fotoana eo nahitantsika an'le izy ngambany izay ny azoko lazaina ao anatin'le izy fa ny tiako atongavana dia tsotra fotsiny hoe
teo moa tsy afaka ny famaliana izy fa lizy aloha tsy zany no teny hoe tsy coup d'état izy satria izy docteur afaka manazava be an'izy hoe inona ny atao hoe coup d'état fa izy aloha tsy nitovy tamin'ny 2009 fa ny 2009 da zay le tiako atongavana ny 2009 natao hoe coup d'état miaraka amin'ny basy dia makombotsoroatra dia mitifitra bazoka mitifitra rokety ny olona mbola président ao anatin'ny lapa zay ny atao hoe coup d'état fa ny zava-nitranga tamin'ity tsy nisy coup d'état Iramse taloha aza tapahana vetivety Iramse taloha efa inony 11 iny sabotsy maraina zany ny teny hoe ho faranana tsy hoe ho faranana le izy moa zany fa hoe efa ela loatra le izy fa tatovizana farany tsika ndraso aloha ay mazo tapahana raiky amby 10 oktobra le izy araka le resandreo ny sabotsiny iny zany le tena hoe 14 le izy le daty koa 14 avana-tantara tsy natao anatiny iny zany ny finalisé an'le izy le coup d'état resaka zany tsy nisy filoham-pirenena zany na prime ministre voambana basy tamin'iny fotoana iny donc tsy coup d'état le izy amin'ny zay le izy fotsiny nge fa sao de tonareo mangalatra fotoana tsika anatina pays démocratique anatina pays républicain raha vao tsy azo tamin'ny alalan'ny fifidianana ny fahefana le coup de force zay prise de pouvoir par la force zay le coup d'état zay le coup d'état oui aza mandava zay le izy raha vao tsy azo tanatin'ny urne io de coup d'état zay na en Afrique na en Amérique na États-Unis na Europe zay fotsiny anatin'ny urne fa tsy ara-dalàna de zay anjarany comme misy rafitra fa nefa le rafitra zay tsy namitenenareo namoaka didy tsy ara-dalàna mbola eo ihany zay le fandaminana ivirena kely ngambany mety sody tsy ampy ny fanazavana hoe ny vahoaka ny tokantrano hoe amiko manokana eo amin'ny 700 eny ana soldat zay moa fomba fiteniko azy netiko teny akanjo ireo afaka jerena ny tahiry tsara afaka jerena ny toerana rehetra nisy annambinina sy ny ekipa fa zay tsy le iazakazaka hitady seza fa ny azakazaka nanala sy ny taky ny jiosy rano nanala lay fitondrana jadona noho ny antony tsy manana fahafahana afaka amalin'ny etaetan'ny vahoaka izy ireo zay fa nitolomanay antonany maro ary efa nahitanay ny mangidy aza tamin'ity fiainany ity hoe nahita zany fonjo zany za aminay piraitapo zany zany nahita zany fonjo zany noho niny noho ny fasahiko miteny mijoro maneho hevitra de nijoro hoe tena tsy mety nytivitenenina zanyzavatra am'izao fotoana am'izao nge nambinina mitady iverina amin'izay tsika kosa aloha sarotra be ny tenenina hoe mitady iverina am'izay sahady kosa ny mety ampiverina azy teniny ataondreo ao tsimbazazy ireo ireo ao tsimbazazy ireo raha olona tena nanana fomadio reo efa ela andronirina rajoelona sy ny firongo miala efa ela andronirina rajoelona sy ny firongo no niala teto a Madagasikara niala tao amin'ny fitantanana raha madio ny solombavam-bahoaka malagasy aloha tsy mifampitsara velatsy tsy nanao ny andraiky ny solombavam-bahoaka na ninina izy na ninina ao anatin'izany solombavam-bahoaka timma ao anatin'izany solombavam-bahoaka mpanohatra satria zahay dia tany amin'ny côté mpanohatra foana tsy nisy solombavam-bahoaka na dia ray azy ka nasany taky ny teny hoe miala andro ny irena rajoelona zay mahatonga anay tena nitolona zay tena nitolona ny fomadio satria hoe rety nisy olona nanana volonté izy telo mianada mitarika bidon ianao aloha mpanolontsaina fa tsy hitako mitarika bidon fa nitena teo efa nitena teo anankitelo izy fa maninona izy telo ny masa teny fanontaniana fa maninona no izy telo ny masa firy anareo mpanolontsaina avy amin'ny antoko tim tao anatin'ny conseil municipal hoe efa impiry toavinaralambo may avy amin'ny humaniste écologiste no mangataka fiara-miasa amin'ny mpanolontsaina maro anisa teo anivon'io commune io hoe andao tsika hitambatra hametraka antisity mba hananatananarivo miverina amin'ilay mirehitra jiro sy manana rano madio fa ohatrany nanao be marenina mety tsy tao anatin'le nanao be marenina angamby ianao fa za eto amin'ilay fahitsika hoe raha nanao ny andraiky ny solombavam-bahoaka ary vahoaka malagasy tsy tonga tamin'izao ny firenena efa ela ny niova tsy nisy an'izany raha latsaky zany any misy an'le hoe itsongo maditra ny surinao an'le ho avy amin'izay tsika satria zay le rafitra ny takiny zay le fanovana takiny asoroko madiodio izy dimy mirahalaza isorany ary tohananay hatramin'ny farany hoe tsy fanongana-panjakana nisy teto fa fanondraisana ndraikitra satria tena efa mihoatra ny mety ny nataon'ny mpitandro filaminana anay za afaka sehoako amin'ny sary eo avy eo
fa manana le bandy kely atao hoe tsongo madikana hoe jakisanina ozinareo ozy ny ao amin'ny tambazotra serasera ao ny bedaina be teo amin'ny rahasalama iny azony zalany hatramin'ny itel 45 le boy kely tsy naveryntsony nentin'ny odikodina tany le boy kely dia nariny tany afaravoatrano ony dia tonga tany an-trano izy veriny telefônina crametre doza hoe zany ny fomba nitezana azy zareo sady misambotra ny mangalatra ka apetrako tsara mihitsy ho fantatro ny vahoaka hoe le fananana tanora fahitsina nidina teny akanjany ka le volonté an'izy telo mianada fa tsy lay solom-bavam-bahoaka andeha hametraka androany ny mety ho fepetra ahafahana manendry ny olona ho apetraka any amin'ny ministera any omentsika 30 seconde vetivety aloha lahatra amaly an'le resaka tena mbola efa tapitra ny anjara 30 seconde tena maliny Paolo teo mamafitsina hoe anao ve teny izy telo da mahafantatra inona zavatra nataoko mahafantatra an'izany rehetra fa tiako atongavana hoe ny conseil municipal rehetra ozy izy atao anatin'ny fanoerana nisy MG tao mivance Gasikara dia misy antoavina ny teneniko teo ny FTT dia misy ny tiako Madagasikara tsy anaky telo no nitarika ny bidon fa ny décision rehetra le raha natao anatin'le izy nanomboka 18 hatramin'ny fahatongavany 25 fa ny 25 io mariako tsara raha tadidinao tsara fa fatatrao zany fa izy da tsy teo anatin'ny tolona satria voatazona tany anosy fa ny conseiller municipal rehetra ao anatin'ny fanoerana teny amin'ny terrain daholo tamin'ny 25 resahako 5 seconde fanendrena monsieur Tinandre manaja tsara le fanomezam-pitenena eto aloha za zany te ampahery ary za tena mahita kosa aloha fanambinina tena voalohany teny akianjy izy tsy hoe mitoraka voninkazo ao fa tena nitolona io tena nitolona izy za kosa aloha tena manoana azy ako aloha ka ny zavatra tiako tenenina fanavaozana ny repoblika ty zavatra symbole hoe tsika amin'izao fotoana izao ty tokony tsy hokivo mihitsy tsika satria vo izay arynge firy volana ny lasa mbola tsy hita izay zavatra hita fa fanavaozana izay mandeha tsikelikely ary izay fanavaozana izay za koa aloha ohatra mmbasahirana ihany ny saiko hoe zalany inana teo aloha mbola inana ihany amin'izao fotoana izao nitolona amin'ny olona mpitolona tokony mba azo seza koa nge ny olona mitolona ohatran'ny nambinina izy moa tsy mila zay teniny azonao fa aloha okaloha kely aiteny zafady tsy mety mihitsy ary za tsy d'accord hoe surtout amin'ny resaka assemblée nationale io satria lasa resaka théâtre ny zavatra jerenao anatin'ny assemblée nationale ary lasa resaka vététisme lasa le olona marobe dia mivadika indray dia manona zay moa le spécialité antsika malagasy ka za zany mieritreritra zakivy anao nambinina rahalahy fa tsy ho ela itsony ao aorianan'ny concertation nationale miala daholo reo alomba rafitra vaovao amin'izay nitonana areo nge voanomboka le antsona hoe transition eo vo tena anomboka raha tsy zay tapaka ny concertation nationale tsy maintsy ho tapaka fa ahoany tsy maintsy ho tapaka zay za mahafantatra tsy maintsy mialo reo efa manana proposition ve zany nareo any anambanimbany any hoe tsy maintsy tia no tapahana tsy maintsy andesinazy tsy maintsy na tiana na tsy tiana tsy maintsy anao lobine zay fa tsy reo no anao théâtre eto satria ireo foana mbola anohy aiza ve efa firy taona zay fa namotika amin'ny firenena mandroso Madagasikara aizy de mandroso tsika nge miveriny dia mipisolelaka sy notrana zany dia mbola hitanao tareo foana dia mbola non tsy mety zany aloha le tena olom-baovao le miainga any amin'ny fotony ametraka rafitra vaovao tsika dia zay ny ilaina atao amin'ny firenena ty ametraka ny sary hoavin'ity firenena ity fa tsy olona efa mampimeo izy ny tanora miala tsiny androany ianao miteny dia raha pisy anao tsy mianatra dia savily volona non tsy tsy d'accord amin'izany mihitsy ary na ireo io resaka iny dia fifidianana le mampime reto le fifidianana na ny ACC na ny CENI na ny oatra zany mbola ro ihany ve nao apetraka ao tsy d'accord amin'izany tsika ka zany antony tsy tenenako betsaka za manakambara za manatena ary mino fa aoriana ny concertation nationale io dia za manatena fa tsy hoetsony reo reo monsieur nambinina tsy hoetsony reo ary zay koa tsy mila an'ireo tsony mihitsy fa anao olo mbavaony eo satria problème amin'izao any amin'le rafitra mihitsy zany tena problème mampisavovovatsika le rafitra satria lezy nge le olona koa nge olona tsy nianatra nitondra nge le mpitondra zany koa nge le olona tonga teo nanampy izy mba nazahoantsika an'le mba nampalavorary an'le tolona fa tsy olona nianatra nitondra izy aloha zany azava fa izy zany izay nge natonga le hoe dimila izy mitondra ao mifameno mba hitondrana ty zavatra io fa tsy io ny tena izy
fa après ny quelques mois andry an'izay ve le vahoaka satria vahoaka ny am'izao fifotoana motsika sy velana fifotoana zao le docteur zao botrabotra satria izy ninana foana izy ninana foana azonao fa ny vahoaka malagasy nahandro izy nanoana foana izy nanoana fitondrana de efa botrabotra izy za moa mbola botrabotra fa za sy nanoana fitondrana za mihinana foana na eo na tsy eo fa problème am'izao fotoana zao tokony gamitsika nahatsapa tsara fa na denisy ary le tena zavatra tena fangiry firina na azo atsika tamin'ny jiro ny ranso ny fantrana tao arinan'iny tolona iny de nareo ve tsy natsapa raha fovao maraina tena hitainao hoe tena olona afaka talohanao vao miteny de migatra talohanao miteny de tonga de zay kinga migatra fa migatra koa zay namoronanao dossier fa zay ndray tsy tsahatra hiteny ary zay fa nateraka ho an'izany koa ary zay manakambara ary zay koa manakatao ampandrosoana ty fireneny ty droit de réponse sambotrabotratsika reo lahy za io zany nianatra de nanao concours lahy de afaka administrateur civil na iza hitondra eo na babakoto za administrateur civil foana mikarama mivelona amin'ny karamako ary mahatonga na sisy dossier niaina mikarama koa fa sy nangalatra na nirakoto na nanondrana volamena na nanondrana bois de rose ary za sy voakosokanao mitantara zany tsy nanondrana omby zany moa tsy soratany eo tsy voakosokana nareo mitantara aho na nambinina contrat io mahafantatra olo marina ny hatsemboako no haniko ahoana moa dika misolelaka administrateur rahalahy enao no very sotro tapaka sotro anao raha fa tsy mandohalika ampanao politika fa tsy zavelively zafady zay technicianna mandrakizay za technicianna mandrakizay mpiasa mpanjakana zay matsy le zavatra tiako ahitsy aminareo kosa nareo mpitolona tanora tsy ho voafafanareo ny koro tsisy olona ho tadiavinareo vaovao atao préfet atao chef district ohatra satria misy nandraso aloha heno aloha chef district kosa nandraso aloha heno aloha tena nianana tena zay victime heno aloha za tsy maintsy administrateur civil foana no manao ny asana chef district sy ny préfet araka ny texte misy député mantsy izy mpanao lalàna indray fa tsy teneniko fa mitovy am'le toerana teneninao ihany tsy haiko nianatra taiza le zalahy io fa tsy hay midika ny mpiasa-panjakana ny inspecteur des impôts ve ho voafonanareo ho voafonanareo ve ny gendarme ho voafonanareo ve ny police ho voafonanareo ndraso aloha question petrako na izy di zany aloha mbola tsy niteny an'izany misy meritreritra an'izany hoe kanareo tezitra hoe mbola io hiany mbola le corps reto hiany no tendrena anatin'le asa-panjakana ambony ka zay le izy sa olona carte mobile zany rajoelona ihany mbola nomena ka sisy olony rajoelona eo za izao afaka concours tamin'ny andro ny dada raha valomanana tamin'ny 2003 nandalo teo hery rajonor mampiana nandalo teo rajoelona tamin'ny tetezamita tsy afaka ikosoka na incorne administrateur civil tsy afaka hamafan'ny police tsy afaka hamafan'ny miaramila fa kosa zay nanao zavatra sy manjary kosa zay no ciblenareo fa raha hiady ampiasa mpanjakana ianareo de mikatso ny machine administrative atomboko de crise non enao zany mahita technicien naso vetivety andaso mafaleky zay Paolo le fanendrenan'le olona ngeny resana teo misy an'le administrateur civil nanery an'ireo mpiasa-panjakana ohatra tao anatin'izany anohana ny fanjakana nisy teo aloha tsy tanora tsy tena hoe izy hafa koa le olona manao hadalana sala am'izany sy za moa président syndicat aloha sy zany mananatra namako ataovy le manaraka dalana enregistré aminareo ato nge tsy voafafa mandrakizay ngenza zavatra nytenenina teto fa aza piégetsika izy di milahy reo hiady amin'ny fonctionnaire fa reo ny bras séculier hony vazaha fa misy kosa aloha nomination makany amin'ny médiocratie izy ko be enao fa tany an-davy pouvoir de médiocre sy mety kosa raha olona CP ny diplômako halingilinginao DG aho fa nimbanany administration publique zany piège daholo zany zavatra zany fa mila jerena sy ny sisa fa rainareo hitady olom-baovao sisen'izany eto nareo technicianna hoe administrateur tokony nareo tsy niditra nanao politika zay zany ny problème nanao politika aloha lasa na tsy misoratra am'le mpanao politika any nareo de nareo misolelaka zay mahatonga ty problème betsaka ny administrateur misolelaka hoteneny ko ary mpiasa-panjakana rehetra ndao sika sy asa
verangahty de manao zany manompo zay fitondrana mission izy manatateraka politique générale de l'état valio tsy mpiasa fanjakana za miteny hoe naro technicien zay zavatra hitana eto tsika fitenenana aferitsika ato amin'ny lahatra resaka nge mifandona resaka kely an'le saky paolo teo a le resaka momba n'le administrateur civil resahanao teo e fantatro le zavatra mafana eny any administrateur civil resahako aminao ka satria zay nyresahanao satria anao ao anatin'le koa satria zay le polémique am'izao nge hoe misy olo mavambahoakatsy a miteny hoe tsy makatsy firy nisan'ny anao efa président syndicat firy nisan'ny administrateur civil eny zato de firy ny district eto amintsika de maninona tsy maintsy ao anatin'le efa niasa tao anatin'le roapolo am'zato taloha mbola tsy maintsy miverina fa le ambony efa jato mahery zany a maninona le izy ny tsy ao anatiny zay nge le adevitra eto fa tsy hoe tsy ilaina akory nareo na hoe ilaina e raha misy andrakoto tokony nalefa any amin'ny rabe misy andrakoto a de tsy hoe tsy rakoto foana mavita an'le izy na firy mifandimby teo de fitondrana de rakoto foana de rakoto tsy esorona fa afinjato ihany de afinjatsy any nge le adevitra fa tsy hoe ilaina nareo na tsy ilaina hoe fanana akory tsisy ny resaka an'izany fa administrateur civil le izy a ny adevitra mitranga am'izao de ny hoe efa tsy tokony nanao zavatra tany amin'ny toerakafa araka ny teny Abrahama teo a atoko entre guillemets hoe bourda tany amin'ny toerakafa de afindranao anao bourda any amin'ny toerana hafa fa tsy misy administrateur civil hafa nga azo asolo anazy any nge any le adevitra fa tsy hoe tsy ilaina izy na ilaina izy na manao politique izy na tsy manao politique izy afaka manao politique Paolo hatramin'izay de efa défendre an'izay ny hoe administrateur de manao politique satria zao satria mifitondrana efa tamin'ny ravalomana na hatramin'izao ekeny zay fa eo amin'le resahana de ny hoe tokony alefany amin'ny sibela le olona fa tsy hoe tsy tiana fa manao bourda any amin'ny toerakafa de afindrana any le olana satria efa nisy fotoana resaka teto foana hoe misy EDS tohina to le karazan-javatra be tapery eo fa tsy zay le teneny sibela zay fa maninona ary zay le mifandray amin'ny nomination resahana am'izao a re olona rehetra zay nianatra tamin'ny EDS nianatra zao fa maninona tsy maintsy ao anatin'le arony efa teo taloha foana no maka an'le izy fa tsy ao anatin'le fanovana anaikin'izay le mpitolo dasoloha tokony anaiky an'izay le mpitolona ny antony de zao fanovana raha ohatra ka miala ato ianao de mifindrato hafa mahatonga an'izay ngamba za aloha mbola sy teo anatin'le fitondrana fa ny fahafantarako azy am'izao fotoana zao anao manao tsy anatin'ny fitondrana conseil municipal eny fa tsy any anatin'ny présidence fa mbola sy any présidence fa mitena rehefa any amin'ny présidence fa tsy any aloha zao fa nytiako atongavana hoe le izy a le fanovana olona tokoa tena miteny anareo fa misy olona angeo zao efa te hiala izy ao anatin'le izy miandry abrogation izy fa tsy abrogeny zareo izy tsy fantatro inona ny antony technicien izy may angamba nozy izy de zay le izy fa raha ohatra ianao nanao bory de efa fantatra hoe nanao andry nanao antsy ka midongy ianao mbola ao anatin'le izy a normal ny réaction namanato satria afa anatin'ny fanovana koa satria tsy voatery ny tolona tsy voatery donc ça le mpitondra ny manome faveur ny zavatra taloha ny tranga aloha ny fahafantarako azy satria maro be reo technicien fantatro ny ara-niasa tamin'ireo fitondrana teo aloha reo tsy manana olona aloha reo olona tsy manana technicien teo aloha resahako tsy manana olona izy kanefa re olona reo zay technicien reo amin'ny ankapobeny miasa araka le resahan'ny Paolo de tsy tany zareo le hoe izany asolo azy fa ny manao bourda wa Paolo mialatsiny fihavanana zay manao bourda de soloy fa misy betabe misy enjato nareo anatin'le izy za tena tsika za manokana otrany hoe tsy hitako ny olana raha nisy olona technicien nahay de tsara ao amin'ny asa nataony teo aloha izy misy ny atao hoe promotion ana poste raha tale izy lasa DG io mantsy ny tena niteraka resabe io resaka DG ny APMF io de rehefa mba justifie ny tenanay ohatrany mba nanana taratasy ihany le rahalahy iny kay de zao solo mbavambahoaka ny lasa miteraka zavatra pisy polémique eto amin'ny firenena nefa le solombavoaka ny isan'ny tabataba ny fanalana ny fitondrana teo aloha le nitera de
izay no mahatonga ny hoe lasa mandoto an'le izy dimy rahalahy ary amin'ny faratapony ary ilay sujet avoaka ty hoe tena tsy maintsy mètre du mètre foana ve ny solombavambahoaka eto amin'ity fireneny ity za aloha tena mahitsy ny teny an'izay misy solombavambahoaka loko volomboasary zay moa rehefa niady hevitra tamiko teto de hoe mirotsay ianao de za hoe zana tsy mirotsaka de masamy teny satria zay koa mba mahay an'io lalàna io amin'ny apahany fa mbola tsy doctorat aloha fa ho avy amin'izay koa tsy ho ela tiana tenenina zany de zao hoe avelao kosa hipetraka ny atao hoe continuité na ino ty na service sy ny fahaiza manao de andao ho asorona ny hoe tsy maintsy ny akamakamy tsy maintsy ny ekipakipatypa de rehefa tsy ny ekipany ao de zay manana radio sy télé afaka hitenenanay ohatr' zao de anakiany zany no hijoronay hoe ampy kosa zay ny ketranatrano hoe de le fantaninana apetrako aminao tato mantsy hoe maninona teo amin'ny filakevitra ny tanàna io hatramin'izay maronisa mety nisy taona maronisa ny ranontena ny tambatra ny team sy ny mouvement gasikara sy ny ana de tokony azo maronisa foana fa rehefa atao nefa ny fandaninany lahadinika ao amin'ny filakevitra munisipaly de ohatry ny lany maronisa foana ny efa fantena apetraka foana moa io fa de iza zany no mamadika ao anatin'izay zay le tenena hoe misy lalao maloto ihany eto miainga avy amin'ny reo lazaina fantoko matanjaka zany tena efa ela antaonany maro no teny an'izay teto matanjaka zany izy atreto aloha matanjaka eto aloha ny TGV ohatra mbola natanjaka matanjaka ny ASVM zany koa matanjaka satria ohatra mba any ambadimbadika any maheny hoe ianona koa ohatra mampilipilitra olona ao ny tiana tenenina zany de zao hoe ny politika atsika ty de andao tsy politika an'le hoe rehefa tsy ekipanay ao de anao chantage fa sao de sanatria mbola isy fidinina andalambe zahay tena pitolona izahay tena pitolona raka ho asika de tena mbola very koa izahay tena mitolona tsy mitolona hitady seza fa mitolona ho balizy kosa zahay ny fanaovana politika nataon'ny solombavambahoaka ny fandimby teto amin'ity fireneny ity ny solombavambahoaka na ny mpioditra akondro ny mpitondra fandimby androany aza tapahana aloha fa loalohany hoe ray minitra angamba zay ny any lasa satria tapahanareo ahoana moa no androany ianao vao mahenony solombavambahoaka avany betroka miteny fa hatramin'izay izy voaketra olomboafidy any ianao honorable voakeja tamin'inona ianao andraikitrao mihitsy ny mampaneny lakilosy fa efa fomba fanao mahazatra ny mamadika palitao merci anao aloha ny am'izay remarque zay rehefa hita fa aloha mbola hotoisaka satria am'izay mamadika palitao za tsy janona am'izay adihevitra zay satria mitompona lisy fa za tonga de hiavan'izay mba hiova sujet hafa ndray tsika rehefa aveo mitodika aminareo dimylahy de mitodika anareo isa moa zany président Michael zay ny remarque rehefa mandeha be zay resaky zay hoe ahoana ny teo ihany mivadika eo tompoko za zany eto de miteny okinareo mba isokatra satria tsy hoe araky le teninareo teo hoe misy tsy fantatro ronjato sa telonjato ny administrateur maninona ny eo ihany nao vadibadika eo mba meo anjara asany kosa samy nianatra zay zany tonga de ho adresseko aminareo zay ary ny teknisianina sy ny olona nianatra koa teto mibetsaka ihany koa fa tsy ny eo ihany ny eo zay mba tsy mahagaga eto amin'ity fitondràna eto amin'ny fireneny ity ny première république deuxième république io ihany le olona fa ngatsika tsy manana olom-baovao zay nga mahatonga an'le frustration eto amin'ity fireneny ity betsaka ny olona manam-pahaizana ka za zany efa mandeha be mihitsy zany resaky zany mba tsy asimpanyity tolony ity mba tsy voasiketanareo dia miamy s'adresse anareo dimylahy okare tompoko mba ho sokafy io resaka nomination fa tsy le olo le fanarana teo ihany mivadika etsy manjary animba sary atsika zay tonga tao am'tanjo zao tsika tsy moramora kory fa teo ny etsy bahoaka teo ny fandraisana andraikitra ka zay angamba za tsy te hijanona am'izay tsony fa lasa polémika be marina dolo zany de marikreto namany reto zany surtout izy nge tena nytolo ary izy matsapan'izany langy aloha le hoe tsy mila seza langy zany aza mifetsara velatsy mila seza ana zaza manokana ary rehefa tonga ny ilaina fa za aloha mandrapotrapotra foana na tsy teo na tsy nazo seza ary za teny foana za manao vakansy any an-dafiny zanako any an-dafy mianatra fa tsy niankina tamin'io
fa ny mandeha foana ny amin'ny fiainako fa mampalahelo ahy dia le hoe malagasy betsaka ny olona nianatra teto amin'ny fireneny ity maninona ny tsy menareo andraikitra fa ny eo ihany nypasoanareo domy na dia teo hoe atina 2 mois 3 mois 4 mois izy io fa io kosa aloha aorianany concertation dia zay tsy anaiky mihitsy tompoko fa tsy maintsy miala daholo reo miala daholo reo ary misolombo avao mba hijerevantsika amin'ny resaka secret public ro rafitra zay efa nanimba an'ity fireneny ity samona lalaka atsika ty miala daholo ny ACC miala ny CENI miala le rafitra sa le olona le olona miala fa tsy le hoe rafitra le olona miala rafitra aloha tsy enona ka le zay satria inge rahana manapaka tsy tsikirereto nenay le rafitra raha ohatra tsy ilaina ny CENI dia tsy miara manapaka tsy dia manan'olana amin'le olona tsirairay fa zao misy vitsivitsy ihany dia tena hita fa lasa mitena teo maître be eto amin'ity fireneny ity vitsivitsy maromaro ao fa tsy solombavam-bahoaka rehetra no ny antony tsy amafiso kely zay aloha azafady aloha ny amafiso kely zay zavatra hita teto dia nanety hitsy zao fa tsy nety no ataon'le fitondrana hitsy zao fa tena mamarina kady le fitondrana dia io le CENI mbola manaiky ihany teo ihany koa dia ireo koa le nahita zao fa tefa lalàna tokony tsolaniana dia io le maro anisy ao amin'ny parlement mbola manaiky ihany dia vo inona zay le miala tsiny zoky docteur zay le mahatonga ana amin'ny teny hoe ny tena fahampiteny ty fireneny ity le solelakisma miala tsiny ary tena mahasolena mihitsy metretra zany azay fa firenena moa ty dia na antany ivelany ary ny tena dia aloha etiany aloha miara fa tioka zao fotoana antsinana zay zavatra zay aloha mba za zany mba te satria betsaka kely aloha mba hijery satria ny olona mbola misy misolelaka raha zao ny antanina mbola mandinika aloha tsika ko fa ny zava-misy aloha zao angamba o sa ny fantanina mipetraka hoe nanino zay arak'le ny amaliko an'izay hoe inona ny natonga an'izay mbola mandinika eto hoe le olona teo ihany ny olona sasany no mivenonao le fahaizana misolelakisma tany ambadika teny fa sa izy sa tsy nijery tsara zalahy zay aloha mbola miara mandinika fa hitantsika eo fa za efa miantisipe sady hoe tompoko asivo ouverture zay nomination nareo manaraka io aloha tsy raharahana itsony io zay fandehany io fa mifantatray aorianany concertation olom-baovao ouverture ahoana le ouverture mba aloha sokatra daholo zay nge zapivezivezy za nge tsy mila zany docteur tsy mila zany tsy mila zany zany mihitsy ntanjoko vahaolana nitonako amin'ity fireneny ity fa tsy mila zany tiako tenenina betsaka ny olona manapahaizana eto amin'ity fireneny ity tanora manapahaizana ary manamaizy azy malagasy teknisianina tokony mba mena ny andraikitra izy reny ampandrosan'ity fireneny ity fa tsy olona eo foana manahirana be na le ministra niny io foana fa nga tsisy olona mihitsy eto amin'ity fireneny ity fanovana mizitsy fanovana-drafitra fanavozana tanareo zao le mpitolona tena an-dalambe teny mbola tsy tafiditra tany an-dapa fa le rangabotrefina ty fa tany le sasany nataony misolelaka enao fa nitonga taloha tany tandapa tany le zalahy iosaka maty fa tany anao dinina zany natafiditra anao tany nefa le tena nitolona ny taingana tamin'ny dabapako zany zavatra salama zany mila ovana ka izy tsy manakevitra tsy azo antanina mampalahelo azy zany zay da sirinambinina aloha hatreto hoe zay harerahandry zalahy zay dia reto nitafiditra voalohany anatin'ny lapagny zany non c'est le retour fanamariana kely fotsiny ainga fanamariana kely fotsiny fa manao erreur ireo zalahy mpitondra tetezamita reo niteny hoe 2 ans satria za zany tena apahatsorana ny tenenako eto zay ne tsy amelezany tsy amelana hiteny amin'ny Facebook eo satria mbola eo mbola ao daholo ireo mpanao kolikoly mbola ao ny tompony vary mbola ao ny tompony menaka mbola ao ny tompony solika ireo manao ny toetran'io itsika zany hoe hanao fanavaozana zany dia nitapahana le hazo dia niraviny ihany nitapahana fa tsy nongotana hatra amin'ny fotony na hisinina na hanao roladinina nareo anatin'ny roa taona tsy zavatra hioveto satria efa lotsika monopole mbola misy eto za sy teny karazan'olona na fiavian'olona avy aiza fa tsy apelatanantsika ny arma tsy apelatanantsika ny vola tsy apelatanantsika ny fahaizana zany nefa nitondrana zao tontolo zao dia zay ny tena olana io raso aloha azagaga raha sisy fiovana anatin'ny 2 volana zany ampanaovana suicide ny ministra ho tsarainao anatin'ny 2 volana fa anatin'ny 2 volana nge mbola fanesoran'olona sy fanendren'olona ny raha atao eto fa tsy mbola niteny refondation tsika mbola tsy niteny fanovana zany dia zay raha faharoa
aza manantena kosa fa zay nirotsaka teny an-dalambe dia azo toerana Voilà. mitandrema am'izany satria ny toerana misy toerana ilana teknisianina nianatra azy dia aza mieritreritra anao chef district ary namina siriry zalahy ty avy an-davitra satria zany fa texte miteny hoe ranona sy ranona afaka manao dia aza mieritreritra anao chef de centre fiscal satria fa ny inspecteur des impôts ny voatondro rano an'izany aza mieritreritra hoe ianao no inona ny trésor fondé de pouvoir amin'ny trésor tsy maintsy inspecteur de trésor manao an'izany aza mieritreritra hoe tazona nireny resaky la douane reny raha sy inspecteur de douane dia sindrovaka ho iny tanora fa misy asany manantena hoe nisy poste any misy poste tonga dia ho azona izy sisy qualification non fa misy kosa azo ifampizarana atao mpanolotsaina le boikely sy ny sisa sy ny sipakely zay nytolona zay ny tsy fantatra zay no azo atao dia raha fa misy mandat électif dia milatsaha dia tohanana reny olona reny mba azo toerana fa diso hevitra hiverina eny an-dalambe ianareo raha le eritreritra taloha hoe foany daholo lefa nipiasa tao taloha esory daholo zay niaraka tamin'ny Azo atao zany sy azonareo atao zany azo atao zany mitsotsoroka za miteny aminao teknisianina za eto miteny aminareo vahoaka malagasy sy izy dimy lahy mpitondra eo teknisianina za io hanomboka hanao départ nareo zany raha olona tsy ianao zany atao ampiasa-panjakana atao anatina administration dia inona ny zavatra ho hainao inona ny qualification nao formation mahakasiky misy sasany ny anao hafa satria anao zany efa avolaita ny fomba fijerinao azy fa ny any sasany inge hoe esory daholo fa niasa tamin'ny andro ny rajoel reo ka zay le tiako rehefa aveo piège le izy dia hopotika eto tsy aminakazy sao aleo valio kely angamby docteur Paulo ny amin'ny hoe telopolo seconde ny amin'ny hoe ny amin'le hoe raha nyteny ny filohan'ny fanavaozana fa roa taona ny tetezamita dia ao anatin'le roa taona no an'ny vanjavatra le an'ny vanjavatra ao ny rafitra aloha zahay mino ary manantena ary mahafantatra fa olokendry reo izy dimy mirahalahy reo ka tsy ho marina ny fanamarianao ambadimbadika ao hoe misy mibaiko ary mino sy manantena zahay tanora maro any sa teny akanja zay tsy andeha isolelaka ho any avoloha tsy zaoranay zany zay tsy ny 16 io mitady anao rehefa ilain'le 16 ianao fa tsy anao ny andeha tsy maintsy itsongoloka nefa za mahita député mibaiko an'izy dimy lahy reo amin'ny radiony eo azavay koa le roa taona vetevotra nambinina atao milahatra ndresy izao iezaka mitana anazy satria tsy hitako tsony aiza ndraisana aiza ndraisana le izy fa miverenako le teny Paolo teo le hoe inspecteur de douane raha izao dia izao eny e marina ange zany e tsisy mandany zany ange Paolo e fa le izy ange tsy hoe irakoto foana dia 3 régime dia irakoto foana e fa le olona nianatra akoatra ny rakoto zany aiza le izy manao inona izy tsika zao eto mialatsiny fa izy zay moa fa nisy fotoana mifampiasaka tamin'ny préfet amin'ireny resaka tolona reny zany aizy ty taratasiny ty sy ny afitra préfet Antananarivo renivohitra ny resahako le taloha dia zao izy zao asoloana izy nge fa izy nge fa ela be koa ny teo e nao mafantatra hoe fa aftoby 2000 izy ny teo asoloana izy zay zany le tiako atongavana foana resaky miakatra eto amin'ity plateau ty hatramin'izay dia miteny foana hoe misy promotion en CEDS mivoaka misy sortant any izadoro ireo le karazan-javatra formation be da be ho ana mpanao politika eto fa tsy nitondra nininona ao atsika izy tao anatin'ny 7 taona nitondra ny Andry Rajoelina fa reo foana navadibadika dia tonga zany le fotoana zao ao amin'le hoe fanovana raha miteny ianao eninjato zany ny administrateur civil 20 ihany no district mbola azo atao zany manolo ny chef district ray manontolo tsisy miverina na ray ary mbola fois 2 fois 3 ara zany le izy raha ohatra hoe zay le anaovantsika azy fa mikasika an'le hoe nitolona sy nitolona dia marina koa le zaina teo hoe tokony azo tsy hoe tokony azo toerana daholo ny olona rehetra fa misy kosa toerana azo nomenany zareo ary tena ao anatin'le asa vitany zavatra nataon'le izy fa eo le lesahana teo dia ny hoe mbola le olona zay mifandray tendry le firongony zany zay le fomba filaza moa le firongony ihany mbola nidiovina dia napetraka eo ndray fa misy am'ireo ara mahafantatra maromaro misy maromaro olona fantatra anatin'le izy fa hoe miandro soloana fa tsisy manolo izy teknisiana izy dia tena anatin'le fahaizana araka resahana teo dia efa mety tsy teanao an'izy teo izy fa mbola ireo ihany satria maninona zay le tenena hoe misy ataoko mantrafony teny midongo toerana le izy fantany resahanao teo misy député izy anao teo resaka député resahako kely ny olana kosa aloha anao koa fantasika tsara ny député igny tsy tonga dia hoe tsy notendreny fa no fidiana
ao dia rehefa nofidina le député le toerana zany zay malany azy no mahatonga an'le olona lasa député fa rehefa veo izy nyteneninao teo le mivadibadika sy nisan-karazany ao anaty satria voateneninao teo hoe CCM anaty conseil municipal toaviny efa metraka fantena amina amin'izany foana ary fantatro toaviny hoe inona mivalany fa mitovy amin'ny Nicolas misy ao roapolo aloha zavatsara 5 no isan'ny conseil municipal ao Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao 7 ny mapara atao hoe irmara moa zany fa tsy mapara ivondronana toko politika bedibe nanoana dia avy eo roapolo ny atoko matanjaka tiako Madagasikara zay moa le zatsy ny teny azy fa nareo ny teny anazy dia misy ny MG dia misy ny titandrasana rehefa mandeha le fifidianana araka ny resahanao teo ny zava-mitsanga hatramin'izay dia mitovy amin'ny députation ihany ianao malala zany inona ny zava-mitsanga ao anatin'le izy fa araka lazaiko teo na izy telo ta zay nitarika ny officiellement nitarika ny tolona mifantatra hoe inona daholo nataon'ny ambony conseil municipal niaraka taminy fa araka le tenena teo tsy hoe firy zany moa zay ny 3 mahery zany zay ny conseil municipal mpanohatra tamin'izany fotoana zany hoe iny koa niaraka nanao daholo samy manana ny anjaikiny tsirairay avy araka lazaiko teo hoe madame ministre tsy manao ny anarany fa izy telo daholo izy ateo mafantatsara hoe inona ny zavatra nataoko tao anatin'ny rehetrarehetra fa tsy le hoe niaingana teny ambony tabapaky ihany fa tsika isanao araka miteneniko fa fanena foana teny amin'ny terrain fa ambadika andray zara io tantara izy teo fa za moa mahita maso fa amin'ny ankapobeny zany ozy aho hoe le izy kosany marina le tenin'le Sokobetasy tsy hoe mila mena seza daholo ny olona rehetra fa misy koa olona nianatra le izy tsy voapetraka eo mihitsy na firy promotion any amin'ny miaramila mety misy hoe zao promotion dia andry zalàndray zao fa tsy haiko any aminareo raha misy an'izany fa ny amba fangatahako aminao tsotra kely fantatrao le polémique an'le izy 20 nisan'ny district afaka atao olona 20 vaovao kosa rangaly izy sa ianao afaka miteny hoe le misy 20 zany ao tena tsy hanina mihitsy tokony azo le toerana daholo amin'ny ankapobeny zay le tokony atao zay zany zangapany avela koa ny mety ho resaka zay hoe fanendrena sy fanendrena fa mitodika amin'izy dimy rahalahako raha ilaina raha mety dia raisy ihany ny tolo-kevitra omen'ny olona diny izao vao manomboka izao fa efa manomboka misy zavatra mitady teraka polémika ao ambadimbadika ao voalohany le roa taona iverenako fa tsy ampy fanazavako teo hoe raha ny teny ny filohan'ny fanavaozana fa roa taona no hitantanana ny tetezamita dia ao anatin'izay roa taona izay vita ny fametrahana ny rafitra ekeny rehetra aoriana ny concertation izay tsy maintsy irina ny hisiny zany mandeha moa ny tety andro any hoe nimbolana voaloha zany zao dia efa somaro nahatohana kelinay hoe le roa volana voaloha tia tena tokony ny azakazahana aloha nanovana sy nanamboarana rafitra sao ho tonga indray ny taona vaovao dia ahemitra dia farany ianareo ihany no kendanina sesika ny tananareo hoe sady tsy nanana inona izy ty programme anasy ianareo tonga teo dia ho tenenin'ny zokilahato hoe zareo izy tsy nahaina tsy mahaina tsy niomana matoa izy naka ny fanapahan-kevitra nanampy ny vahoaka indrindra nanampy ny tanora tamin'iny tolona iny satria tsapany fareraka ilay tanora voky lacrymogène nandritry ny 3 herinandro latsaka dia iny izy fa niditra antsehatra noho iny noho ny fandraisana andraikitra fahatsapana fa malagasy mitovy aminy ka izay le anaovako hoe tsy nisy azany coup d'état zany aloha satria zay tena teny akanja zay efa nanaraka tolom-bahoaka nanomboka tany amin'ny 2 makaty zay tena teo foana tena hita hoe izany nanao inona teto amin'ity firenen'ity zay no mahatonga nay tena mitsangana androany hoe avelao hipetraka tsara ny rafitra hitantanana ny firenena ao ariana n'ilay roa taona zany hoe raha tonga ny amin'ny heritaona ka mbola tsy tafatsangatsika ilay hoe tsy tonga ny amin'ilay concertation zay andrasany be sy ny maro dia ombako manana ilay fitenenana hoe raha zay zao impolsy fitonjato eo zany zay no tanora mikambana atao arinany na voasambotra teny amin'ny 13 mai 2023 dia nanao consultation ana tanora fotsiny hoe andaotsika hanao révolution zay no mahatonga le hoe union de base pour la révolution de Madagascar io association anay io vavy sy lany ao anatiny io eto amin'ity Antananarivo ity zay ny tena nitsangana satria zao misy fanovana tena izy tokony ho apetraka eto fa tsy lay ady seza de la politique ka raha miteninareo hoe nambinina ve tsy mila seza ny seza tokony hoe le seza no mitady an'le olona fa tsy le olona no mandeha mandondona seza fa tsy mandeha tena tsy maintsy mitsikaraka mitady an'izay zany dia zao aleo hametraka tsara rafitra ekeny
le tany avy aloha tena mba hiteny za ry zokolay Telopolo seconde. fa manjary lasa very le tena aingam-pana atsika satria tena tafiditra tsara zany hoe Le fotoana fa toy izy le ho apetrakitsika eto amin'izay ny rafitra ekeny rehetra hikarakara fifidianana ny fanapahan-kevitra ampasasina no andrasana amin'izy dimy mirahalahy ohatra io fifanandrinana misy eo amin'ny commune urbaine Antananarivo io dia fanapahan-kevitra avy aminareo filoham-panjakana dimy mirahalahy no andrasana amin'io hoe raha velantsika hifanandrina eo ny antoko milaza fa samy matanjaka dia sanatravina iverina ny tany amin'ny 73 député hoe TGV sy ny TIM niaraka tany anatina tolona ka izay no mahatonga ny tanora mametraka balizy hoe efa nisy tolona natomboka tanora teto ho amin'ny fanovana hovaina ny politika politisianina raha iteny indray mantsy ny andaniny sy ny ankilany hoe zay nandresy tamin'ny ara-dalàna na hoe nareo zay nandresy fa nyresena tamin'ny alabato dia zay mahasamyteny raha nisy ny alabato nakaiza le olona laza fa victime hatramin'izay zay le hitsanganana tanora hoe tena balizy zay efa misy stance mandray fitsarana fa za miantra nisy dimy rahalahy aloha fa fitsarana maly zay efa ny fitsarana za zay miteny nanohana ny candidat tahina raha zafinjoelona tafiditra larana fahatelo ary zahay no tena victime ny alabato zany anananay profo koa zany fa zao nitory zay afaka manontany nareo afaka manontany ny candidat tahina raha zafinjoelona fa nitondra fitarainana fa zao ao anatin'izao situation misy ny firenena zao zay tsy andeha hanao fifandanjan-kely hoe andeha samy ametraka fa zay no matanjaketo dia andeha hitondra vahoaka eny amin'ny fitsarana eny avela sy lamina aloha ilay firenena ka izay le hitodianay amin'ny mpitondra fanjakana faratapony hoe masasi mandray fanapahan-kevitra tsy misy tsindry politika na tsindry na fanao avelatsika zany aloha mba hipetraka avelantsika fitsarana mametraka an'izay fa tsy izy dimy rahalahy dia anapaka mihitsy hoe avelantsika efa any amin'ny fitsarana le avo afaka komalina izy ny any amin'ny fitsarana dia alohantsika miandra fitsarana fa zazatsona hoe ka tsy décision zany décision fitsarana iny aloha mba ho an'ny fitsarana ke maletena mba misy fanontaniana apetraka am'le élection teo zany nisy alabato misy ka dia ianao zany tsy mihaiko hoe lany ianao zany satria nisy alabato za lany aona ianao zany lany rehefa ianao zany andraso aloha ka mbola tsy rehefa ny lany dia tsisy alabato andraso aloha andraso aloha afaka izy afaka mamaly ve lazainao teo hoe za lany conseil municipal tany Revavohitra fa nisy alabato teo ao nentina tany amin'ny fitsarana le izy ho tsarain'ny fitsarana hoe nisy ny alabato sy tsisy ny alabato fa tsy hoe rehefa lany ianao dia tonga dia lany fotsiny dia hoe tsy aza sina adevitra intsony satria zay nge le olana zay nge le olana teo hoe tsy afaka nanao nininona nisy be tabe lavabe moa le fitsarana tamin'ny alarobila izy fa nitondra fitoriana ny tatony tsy haiko nananao sanao fa zay nitondra fitoriana fa ina inara zany debotena foana le izy dia tonga ny fotoana zao tsy hoe tonga ny fotoana fa mitoy foana ny anay procédure efa ngambany izay fa 5 ngamby io taritana foana le izy tonga tamin'iny am'izay miandro fitsaranatsika fa itsika lany somatsara fa tsy nombre koa nisan'ny CM fa tsy hoe na nisy alabato sy alabato za te hitodika am'le hoe mampandraranao satria ao anatin'ny impasitsika ohatrany ahoana fa atao hoe manarina aingana ny firenena satria ao anatin'le tena katerena isika ny manarina aingany amin'ny firenena dia tsy tokony hidominina amin'ny fitondrana ny olona politisianina fa ny olona teknisianina izy zao teknisianina amin'ny resaka administrateur dia amena aza sehatra zay teknisianina amin'ny resaka aloha zay zay teknisianina amin'ny fandrarana dia mahita vahaolana anoana hitona vahaolana zany tsy hoe ny problème eto amintsika nambinina dia ny mpanao politika dia mitady sesa fotsiny fa tsy mahay mampandrosoany akabiazany mpanao politika eto dia tsy mahay nininina mialatsiny mahitsy be amin'ny resaka tady seza fotsiny dia rehefa vao frustré rehefa miala am'le seza dia lasa menatra mandeha tongotra sy mandeha bus menatra zay aloha tonga dia izy eto le resaka aloha samy mipetraka amin'ny toerana fa raha ohatra nyteny ianao Isabela teo raha te androso ty za lehibe tany Singapour tany any nianatra tany Azia nahita amin'ny fandrosoana zany Singapour zany ny olona any Singapour tsisy rano tsisy nininona fa any ny tena betsaka milliardaire za koa angambany tsy fantatro fa tsy mila tenenina eto zany za tsy nanao corruption azonao zany fa za nera tamin'ny hiveriny tenako fa namola volany saiko zany
eto amintsika zany a raha ohatra ty ampandroso an'ity madagasikara ty a dia aloha mihitsy mba politisianina manana ny toerana amin'ny mahapolitisian amin'ny mahaposta politika azy zay tsy miditra amin'izany fa zay teknisianina koa za so androany iteny androany hitondra modèle ho an'ity fireneny ity ary tamin'ny androany amin'ny teny mialatsiny a aloha mba aza tapahana kely ty filiny ity 2009 za no nitondra vahaolana teto amin'ny firenena ary mbola velona lerangahy amin'izao fotoana zao netiko tany amin'ny Quai d'Orsay na me vahaolana juin 2009 niteny tany valo e olana mbola velona ho lerangahy conseil spécial ny président tamin'ity ex-président amin'izany fotoana zany samyty resaka zone France ravy ty dia hozy izy ny tany Amerika hoe monsieur Tinandry nalina makany amin'ny Reny Malala fa Reny Malala no mahita an'isa vahaolana zany lasa nakany zay niaraka tamin'ny teknisianina ny fampiraharaha tamin'ny satsika moa tsy afaka miala amin'ny frantsay dia mifampiraharaha tao nanaiky zao Andriamato filoha teo aloha Andry Rajoelina niaraka tamin'io fa hoe hovaina ary le rafitra mba tsy hisian'ny crise teny eo ihany dia mipetraka daholo fionana tamin'ny Abdou Diouf niteraka tamin'ny isa le madame ny FMI Christine Lagarde fantondra inona ho an'ny vahoaka malagasy valy olana dia velona amin'ny ordre constitutionnel zany aleon-dralana no nitohizana taminy satria tezamita izalahy valy olana ary mivelona ny zone France satria zay no matimatesako hoe mba tsy ho very asa fa ampopotehan-dralala izy ka hoe amelona an'le izy dia zay no natao hoe velona hatramin'ny vola sy ny rehetrarehetra donc zany a tokony tsy hisy mihitsy ny problème teto amin'ity fireneny ity tamin'ny 2009 fa tompona ndraikitra zalahy dia zay no natao aloha zany mba hivoaka eto zany androany e satria androany efa mananana sirana teto aminareo dia ho avoakako ary zany tondra zany vahaolana zany tokony sisy le crise efa nasitratra foana efa tamin'ny folo taona laza eo amin'ny resaka eo amin'ny resaka tsika manko resaka hoe fanovana fanavaozana tsy azo itovirana fa nisy ihany ireo tetikasa nataon'ireo fitondrana teo aloha miresaka tsika ohatra hoe ny téléphérique zao nyresahana tamin'ny herinandro ty hoe ho averina ho atao indray ny autoroute hotohizana manahoana fahitanareo lahatra an'izay hoe tokony hotohizana ve satria nareo matetika no nsikena ny zavatra io miakatra eto amin'ity plateau anareo ty a dia miresaka an'io foana ny etsonana misy fotoana raha edirina hevitra amin'ilay izy ny teny tokoa tamin'ity herinandro ty voaresaka moa le téléphérique le téléphérique zao tonga dia tsotra be ny anyteniko le téléphérique tonga dia atsanina aloha atsanina resahako aloha nazava re dia avy eo manazava eto le téléphérique fa fantatsika rehetra mahafantatra n'izany daholo ny rehetrarehetra fa tsy ho rentable mandrak'izay doriamenina fa natao le izy a forcena le izy a ho tanterahana eto amintsika ny findramam-bola sy nisan-karazany fanohy amin'izay anjaran'izay nanao an'izany fa ny azany ny hevitra efa nazavaiko moa le izy mety amin'io zavatra io a tsotra kely ihany ravana io misy miteny hoe manjava fa vola very vola very io fa raha mitsangana eo io mandritra ny 5 taona ho avy dia vola very sa tsy vola very foana alohantsika justement alohantsika foana nitsotra fa ho ajantsika amin'ny joro fotsiny io zany aka zay le dia manao proposition satria misy fomba dia zay zany le satria mitondra vahaolana foana ao anatin'le izy io zavatra io a na mivazaha tonga nanao an'io raha dia gaga hoe fa maninona nasiana ny teto amintsika tsy révélation zany fa fantatra ny rehetra tsisy tendrombohatra tsisy rano fa asivo téléphérique eo ny antony zany hoe atao attraction le izy ina moa ny zany fialamboly io a tonga dia mety io a afinja alaina io dia afinja déboulonnena io dia rava io tsy misy hoe béton zany ampafiriny zavatra sombany potehany zany rehefa ohatra hoe misy fahadisoana firiny tongotra io tsy 3 ngamba izay raha tsy diso alaina io a déboulonnena io dia afindra amin'ny toerana andoha vola foana tsika amin'le trosa déboulonnena dia afindra ny proposition ako dia alefa any Mandraka midina makany Marsevo ny antony trosa ozy zay ny ilaina tsy investissement vaovao zany démontena io dia esorina dia vanao zao dia ampidinina dia afindra indray eny e mora le filazana anazy fa io câble ny technicien malala an'izany poteau io dia câble ny fondation any ihany mety hoe mafy be fa ny proposition ako zany ao anatin'le izy ozy za hoe zay zavatra zay azo atao tsara satria tsy hijoro ao mandritra ny 5 mbola eto tsika eto misy 10 taona dia mby 10 taona io raha vao tsy mandray décision amin'io tsika araka teny anareo vola aloha foana ka raha vola aloha foana le izy raha mba misy apahany
nanaova ohatry nanaovana le teo iny tsy ela be nge io raha fa tena atao e tsy natonga ny tsy nety nge ny fahafantarana fa tsy mety io projet io fa ny forcena natao foana fotsiny fa raha afindrany amandraky io vetivety makasika le autoroute satria nanapa- ny autoroute ndray amin'ny akapobeany Hotohizana. hotohizana le autoroute za koa zany afaka mametraka eto afaka mba miteny eta mateknisiana hatramin'izay ny hoe za mino kosa aloha fa tsy priorité le izy za tsy miteny hoe tsy atao fa azo ajanona soamatsara io anatin'ity tetezamita na roa taony ity aloha tsy misy mamaika zay contrat nataony zalahtany zany a contrat nataony tany le izy a arakaraka zavatra natao fa nefa fanenjehana ny amitana le autoroute gambontsika efa mahita fa tsy ombo manga ihany gambany io a fa za afaka miteny satria efa fahalalahany zao fa tsy eo anatin'ny norme be makaiza zany le autoroute vitao e ny dikan'izany zany tsy epalapenina mahoziny fa za tsy ilaina mihitsy ny hoe andeha hotohizana izy dia andaniana vola 4 milliard indray fa aloha atao amin'ny zavatra fa ny après une transition za afaka après une transition le izy afaka manao zavatra afitrika izay maka ny hevitry momba an'iny elaela zay tsy niteny fa ny azany ny zavatra tokony atao hoe dia tsotra fa aleovatenatena izy mitadiavitsika fa raha mbola ireo resaky ny le rangahy ty zao dia tsy ala amin'ny frantsay ny tsika satria kenao tany amin'ny Quai d'Orsay izy moa ny Quai d'Orsay Hong Kong misy ny Quai d'Orsay vaolana fa tsy zaty frantsay mila fa aleovatenatena izy tsika amin'ny lafiny rehetra ara-tsakafo ara-tsoloka herinaratra sy ny sisa sy ny sisa fa zavatra imaginaire daholo itenenina eo refondation raha tsy ny mahizy atsika no averina ary zany no zavatra andrasana amin'ny tokony andrasana azy fa ny havitasika an'izay dia tsotra aza mifanenjika eto anatiny eto aza mifampimenasy aza mifanagadragadra raha tsy nandika lalàna le olona dia atsahara amin'izay koa le resaka Facebook araka ny tenenin'le rangaha izoko bena ity zay mosy raha miady fa manao débat hoe io Facebook io zany no entina handrotoana ny madio dia anatsarana ny maloto zay ny olana amintsika eto satria misy rivotra mitsoka eran'izao tontolo zao atao zay habadiny vahoaka amty amin'ny firenenan'ny Afrika ty mba hamoramora ny fitondrana azy zay ny antsona hoe médiocratie dia za tsy poro am'le resaka teneninareo hoe zay mitolona dia meo toerana dia hitondra sy ny sisa mataony olona nianatra misy zavatra ndraindrainy misy zavatra nampianarina azy dia hainy dia aza manao fahavalo ny fonctionnaire fa averiko zay sao dia hijabaka na izy dimlahy ny fonctionnaire fa gradena colonel zany moa zany vao vetivety efa ela be efa nitety 30 ans de service any vao mahazo colonel efa nitety mpitondra marobe zany zareo reo zay vao tonga eo sisy olona vaovao zany eto fa za zany tsy poron zany hoe ny rafitra no mahavoatsika eto fa le toetsaina malagasy toetsaitsika ora havanamana toetsaitsika mpanao kolikoly toetsaitsika tia tena dia araka ny tenenin'ny razoky ato moa hoe pisolelaka anatiny daholo zany le toetsaina ny mampahatra atsika eo dia le toetsaina misy nanaovana refondation ny io mentalité io bolokon-doha ty zany mila miova fa raha vao tsy zany hoe raha mbola mijoro eto zany Paolo sy hain'le zalahy ty hoe fonctionnaire zany ngeka resaka carrière système de carrière eto zoko be fa tsy système d'emploi en États-Unis d'Amérique mantsy mampiasa spoil système fiteneniny azy système d'emploi rehefa tonga George Bush W. Bush tonga dia mitondra olona zato izy anatin'ny présidence ao dia miala ny teo aloha solo azy Barack Obama mitondra olona zato dia miala ny teo aloha zay ny antsonao hoe fomba anaovanao an'izany tanterana an'izao fa eky système de carrière anatin'ny administration publique misy évoluer araka ny teneniny iralaina ambinina tao ny mpiasa-panjakana miakatra izy chef de service miakatra directeur miakatra izy directeur général miakatra izy andraso aloha dia katsananao zany le promotion n'olo droit amin'ny fonction publique any le misonitra dia le any ambany zany tsy miakatra mihitsy mifanaraka amin'izay ka nosimbaina ny miaramila lafatra nosimbaina nge ny miaramila lahatra fa tsy lafatra kay hoe ny sergent ndray no lasa mibaiko ny kapiteny dia ny colonel ndray no lasa mibaiko raha tiana raha hosimbana sala am'izany koa zany ve ny fonctionnariat sasany hoe le promotion tafara no ataonao lehibe ny le taloha zay ny nanimbatsika hatram'izao dia bloqué am'izay le tafara satria efa amin'ny apogée izy dia tsy afaka anao nininina tsony zay le continue de l'état zay ho navoatsika hatram'izay fa nidradradradrako teto tohizany efa eo satria ny olana dia zao meko ohatra fotsiny nareo pipeline roa zao tsy mosa sy vita satria nataon'le mpitondra teo alohany ray dia nanoro hevitra rehefa tonga ny mpitondra vaovao dia nitoroan'ny sasany hevitra diso dia nanao pipeline fanindroany nefa raha nafampitohizana n'le vitany teo aloha sy le vaovao natao efa vita
zavatra teneninao zany diso avelao ny zavatra misy tohizana continuité de l'état satria raha misy mpitondra vaovao hafa koa zany io amboariny lalantsika o le ray de somano ve le lalany vitan'le ray zavatra salama zany nanimbatsika teafanamzay hoe zany ny station ety amorona koa tokon'zay mahamenatra ny sasany angeny nanao an'io amorona koana io station tokony fa nisokatra efa ela fa misy miteny aza manao an'io fa malaza le nanao azy fa ny anao a teleférika ihany teneniko hoe tsisy continuité tsy ilaina fa ny akoatr'izay misy tsy olana mampandraraha de ny avaolana mahitsy tsy ananany mba tsy ananatsika tralanina ndray engagement tsika ny andongo volana zay mihitsy nisy vola io a 600 tsy fantatro mbola hitombo io mbola hitombo lavitra be io 600 millions et quelque misy koa olona niara-mipetsapetsa tamin'io zay mpitondra teo niara-mipetsapetsa tamin'io mbola ho avy zany toizy io azonao zany toizy io a de rehefa fantatra dolo ny somo anatin'io a aloha avy any ny vola amin'ny frantsais 77 a de alao io atao brocatera io fa tsisy ilainan'io na anaraka an'le teninao zay zay aloha ny amin'ny teleférika 77 millions quelque angambe zay tsika efa mahita 640 atsy na resaka fandrarana le tsisy ilainan'io mihitsy tsy mbola tsy am'zany tanjony zany tsika fa o ny resaka malalana le autorité iny io moa de mampime fa tsy fantatro mihitsy ny hoe lalana mazava ty tamatavy ty tsy vitan-dralamy manamboatra azy andralano manamany tsy fantatro mihitsy ny hoe inona le fisainan'le filosy le olona niara-miasa taminy safe zay ve le fitondrana DJ eto amin'ny tanàna le mampire fotsiny mialatsiny ambe vocabulaire mahagaga mihitsy hoe resaka fampifalifaliana resaka fisesehoana alao tena mahitsy le resaka zay ve le zay tena style lanatsika tsy hitako mihitsy zay ary ny tena nampalahelo tamin'io a tena mialatsiny zay koa tokony mba hojerena le tanin'olona sady tsy nefaina nosombaina le fiainan'le olona ka raha ohatran'izany tsy hitako zay ilaina azy tsisy maharatsy an'io tsisy maharatsy an'io fa hoe azo avilinge io ary tsy autoroute koa io tsy ohatran'io mihitsy ny autoroute fa aza be resaka manjary lasa mezan'ny olona fotsiny mahafinaritra be ny mahenao atsika mijery lasa mba hibanjinana ny ampitso za mety tsy poro amin'ny raha lahato ny amin'ny hoe ajanona ny teleférika ajanona ny autoroute zay lolo ny teneny teo fa vizy nanaraka le izy fa zao zay no antsoina hoe continuité de l'état ny fitohizan'ny asany teo aloha na tsara io na ratsy io ameny io sa nisan'ny pitsikera ary tena mitsikera fa zao rehefa tsy voalanay mpanositra tao anatin'ny fitotoana nanoerana azy ny fitondrana teo aloha fa izy dimy mirahalahy no nafaka azy teo de zay programme nasa voakan'izy dimy mirahalahy de tohananay tanora maro anisa teny akanjo ny antony zay raha ohatra ka mbola ialokaloka amina fanapa-kevitra na antoko de nisy antoko nampanantena mangalatsaka teto domina fotsiny de latsaka fa tsy zany nisy teto fa mpanantenana pokaty zany de zany mampitroatra anay tanora hoe raha mbola misy antoko eto ka mieritreritra ny hampandredrisandray de tena ifonana fa izy dimy miralany anay no jerenay izy dimy miralany anay no fitaratra hoe hotohizanareo ny teleférika mbola ho avy am'izay tsika izy dimy mirala hotohizana ny teleférika de aloha tohizana ny teleférika fa ndao raha ohatra ka anao akamafaka ohatry zany kosa tsy miravy io amiko tsy miravy io satria ny investissement tena ngeza amin'io ane de ny poutre an'io ny tena komba technicien any amin'ny lafiny iny tena câble io mba misy fanontaniana kely antaniko aminao hoe satria zay moa zany no antony nananganan'izy hoe le hoe mahamana ny fanoanana ianao hoe mahita hoe tena namahan'le embouteillage teto amintsika lesy moa zany mbola tsy nazy fa mba raha tiako faliana kely any le teo hoe tena le poutre marina ve sa tsy le câble reny hoe ny anao mitena hoe câble tsy ny câble zany no tena lafo vidy amin'io any nareo sady mampome aka le kabina rehefa tsotsiny ka tena technicien mba za manokana mety aminao ve zany le teleférika mbola hito io nefa milaza fitoana zay nanohatra ny fananganana ny teleférika sy navita nanohatra zay voatsanga le izy vita ny nampandeha azy de zay tonga de mipetraka am'le mampalemy anay nantoko matanjaka nantoko ngeza na kely malemy isika fa izy dimy miralany na vita ny tolona aza me tsara velatsina matikambo
tanora mitarotolona tena akany zay fameno kosa le izy fa tsy hoe niray zay manaiky rehefa tsao zao toko telo manasan'andro zay za manaiky za tena manaiky mifameno misy ezaka nataonay zay niditra-ponja na sirosiro taona fa tsy zany ny anaovanay référence amin'ny filoha fanavaozana hoe zay no lolohan'ny sazomiantona roa taona 21 jours tany an-tanymora miady am'vady amanjanaka mihitsy ajanono ny politika fa zao hoan'ireo taranakireo mihitsy nefa nanaovako le politika hoe politika madio ndao apetraka ka toizana io amiko raha zay ny fanapa-kevitra ndraisinizy dimy mirahalahy ho toizana ny teleférika ho ataony autoroute satria zao efa nisy vola ho baben'ny taranaka fara mandipy de andeha ho bataina anareo aiza tsy azo mba mety telopolo seconde ako manaiky an'le izy ako hoe natsangana le izy de toizana le izy fa amin'ny mafanavaozana atsika de aloha miteny io efa miara mafantatra ny rehetra fa tsy rentable io nataonao 15 000 ariary dikan'izany zany tsisy anoizana an'le izy mihitsy satria nahajanonao io nge niasa tapakandro tamin'izy nandeha azafady aloha niasa tapakandro tamin'izy nandeha tsy miasy io rehefa lahady tsy miasy io rehefa lahady tsy rentable io natazominao mandritra ny 20 taona ary dikan'izany tsisy lavana rehefa ao anatin'ny concertation nationale ao anatin'ny concertation nationale de zao izy tolo-kevitra omen'ny vahoaka malagasy ho an'ny firenena rehetra nany media tanana nampambotry firenena teto mety ho tafiditra zany teleférika zany hoe efa nomenareo anay tya tamin'ny alala mety ho fanambakana ho tonga hatrany amin'ny 2032 ohatra de zao aleo io eo fa ho alohanay ny volanareo amin'ny option andohavanay azy fa za de tsy d'accord hoe ndeha ho batainao ny teleférika ho alefany amandraka izy no ampiasa azy any ka izy ary total rivo tsisy mampiasa any izy mba attraction any izy attraction tokony zareo metytsika ray minitra avy ato mazava sipirandre mazava tokosika ato amin'ny tinandre voalohany indrindra aloha dia misaotra nareo nanasa ny tenako za angamba nareo to moa efa malaza atao aminareo fa za ho avy ary ho avy foanako ho avy foana am'izay ary andremato mitodika aminao andremato président nisy nareo dimy mirahalahy misaotra betsaka aloha fa nareo navita ny tolona de mba raisy zay fanakianana teto zay hoe mba oka mba olom-baovosy fanavaozana araka le anarany tokoa ny olona hitondra n'le mba honao petraka amin'ireny toeran'ireny ary ny olona zay tokony homena seza ohatra ny rahalahako nambinina mio seza izy satria tsy mitady ary izy mendrika an'izany satria za nahita an'io rahalahako io mihitsy ny tena nytolona io ary mendrika an'izany izy ary manana ide amin'izany izy voalohany indrindra zay ka za zany miteny hoe mbola raha ry zako eto hiteny hoe tsy ho vita ao anatin'ny roa taona tompoko ny fanavaozana amin'ny Madagasikara tokony tsy ho taitra amin'izany zay tokony tsy alahelo tsika fa alao andeha tsara le préparation indrana kely an'le tenin'ny prime ministre mauriciana hoe alao tsy hiverina eto amintsika ntsony ny fitondrana mafiaso fitondrana jiolamboto aloha tena hodiovina tanteraka mihitsy ny tokotany de aloha tena amin'izay mba hijery tanteraka zay tena fanavaozana an'ity Madagasikara ity satria tondra fangiry firina loatra atsika nandritra zay taona maro zay ka dia zahay mpandraraha de ho avy zany manao modèle hanao ny création d'emploi tsy hoely zany ho fantatry ny public tsotra tompoko ny aitsotra raha tena fanavaozana zao no atao de aoka tsy ho fandiovana olona maloto fa avy nangalatra koa ty fitondrana ty satria marobe zay nisy voatenintsika teo fa za mahaveriko foana mbola eto ny olon-drasy mbola eto ny mpanao kolokolo ny ravo ny kapakapaino efa ny fotony mbola eo ny fakany de aoka koa tsy atao hanalotoana ny olona madio de samy manana ny mokondohany io samy manana ny antokony samy manana ny fotokeviny fa ndao kosa raha fa misy zavatra tambarana de raisana hina hoe inona ny vahaolana amin'ny jirama inona ny vahaolana amin'ny varilafo inona ny vahaolana amin'ny administration tsy de tena mandeha inona ny vahaolana amin'ny fiakarany vidin-javatra zany am'izay ny tokony ho jerentsika raha te hanovatsika fa zay samy mitady ny toerany sy teny petrahany de samy mandraisany azy agny fa aza prisina le olona hiady amin'ny olona tsy tokony hiady aminy aza prisina le olona hamotika ny olona tsy tokony hopiteny fa raha samy mijeritsika satria nanao refondation daholo angeny olona rehetra Burkina Faso sy ny sisa tsy zavatra mitranga amintsika eto ny mitranga amin'zareo fa tena zavatra hafa misy de leo mifampihaino
fa io tsy fihainoanao ihany mahatonga zavatra marobe teto amin'ity firenena aty dia le tsy mifanaja dia le mifanositosoka le mifanavakavaka fa atao hoantsika rehetra aza lokoana ny fonctionnaire hoe ny président teo alohana ny talohan'io président na ny talohan'ny tany na ny talohan'ny tany fa raha mahatoa ny mpiasam-panjakana tsy nanidy birao hatram'izao dia io manaiky foana zay mpitondra fanjakana misy io tadidizy zay mbola sisy namatsika birao teto hoe zay tsy andraina zay tsy asa fa nareo no eo dia tsy tokony hitrikitrihina zany reny olona regny fa araka ny teneninareo kosa zay nanao adalana kosa aoko izy voasazy zay nanao adalana kosa aoko izay sorona amin'ny toerana makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy eto mpamaranana mety mbola ditsika lacrymogène ve angamba mafisiko misy stratégie nataonay avy amin'ny union de base pour la révolution de Madagascar mety mba tsy ampanitra tena hoe tena nanomana ny fidinana an-dalambe zany zay antaonany taoarina ny mety ho fampiasan-kely natao tamin'ny tenanay mpitarika ny union de base dia nanomana hoe tsy maintsy manomana soldat ela nambidina manomboka eto fa raha zao no mitoy dia hovonivonondry eto amin'ny tsilera dia io moa fa ny valy nytolona tsy zay no navita nytolona fa ny fanombohana nataon'ny mpanao politika rehetra ny fitabatabana no nitohizan'izy telo mianadaza isorana manokana mety tsy ampy mo fotoana iresahana fa betsaka ny tiana ambara mandidina aloha iza ny tena nytolona iza ny tsy nitolona iza no lasa ny andapa dia iza ny tsy lasa ny andapa iza ny lasa ministra iza ny ministra mety efa miavona sahady be da be ny zavatra tokony fampiresahana mandidina zany fa averina ny fisaorana anisy telo mianada nanomboka ny 20 septembre teo dia mafisina ny sy anterina ihany koa ny fankasitrahana n'izy dimy mirahalahy ary mino sy mananteny izahay fa hasasy handray fanapahan-kevitra ivelan'ny mety ho sanatriavina tsindry politika ao ambadimbadika ao ianareo ho an'ity firenena ity raha tsy teny afa tsy ny momba ny mety ho be ny tanàna maromaro vitsivitsy ateto amin'ny tany sy ny firenena zay tena nahitana lesoka be dia masahima andray fepetra tsy misy tahotra na antoko matanjaka na antoko majinika fa masahima andray mba ho any amin'ilay tena fanovana tokoa hoe ampy zay ny adilahy politika fifanandrinana olondrona antokoroa na telo na efatra eto amin'ity firenena ity fa fasahina avy aminareo no ahafahana mitondra an'ilay fampandrosoana sy fanavaozana ekeny ny vahoaka malagasy rehetra ka dia ny mpanao politika maro anisy andaosika mba hanana faharetana fa 500 eo ny isan'ny antoko politika raha ny fanirian'ny mpanao politika sy ny antoko politika zany dia ho ampiakarina amin'izay ve ny isan'ny ministera dia andaotsika rehetra mba samy hanana fanetretena ka hanana faharetana misaotra to entana marana azy moa zany aloha mpanontsaina Tananarivo anahy zany no resahako an'le izy teo resaka rehetra manodidina teo dia ny hoe marina tokoa zay fa nisy ny tolona nataontsika dia tonga amin'izao fotoana zao tsika fanovana le zavatra ho resahana ary ny président fondation dia efa miresaka an'izay ny hoe raha misy zavatra tsy mety dia teneno zay fa azo ataony miresaka azo ataony mandray zavatra tokony ho resahana eniko directa moa zany fa tsy hoe tamina radio na télé Matananarivo azy zany resahako teo dia resaka téléphérique manokana no resahako sao dia lasa polémique izy rehefa avy eo satria za tsy miteny mihitsy hoe tsy mila continuité de l'état fa ny téléphérique tsy ao anatin' izay continuité de l'état zay fa tonga dia azo atao manatsanina azy azo atao adihevitra tsara zany zay zavatra zay misy antony marobe ny antony inezana an'izany ary efa nijoro teto foana raha miteny teto foana fa na reny nouvelle ville amin'ny karazany zavatra rehetra ny resahana momba ny projet rehetrarehetra natao teto dia misy teknisianina foana afaka miresaka fa nisy zavatra tsy nilaina atao anatin'izy ireny inteboka raha iny ataoko mba tsy hisy ny polémique faharoa mikasika an'ilay resaka momba ny Antananarivo foana ihany amin'ny ankapobeny resaka fifidianana sy tsy fifidianana efa hainy ampelantanan'ny fitsarana le izy amin'izao fotoana izao anjara fitsarana satria tsika efa mametraka fa rehefa misy zavatra dia ny fitsarana no manapaka sy mandidy ao anatin'le izy tsisy tsony hoe décision politique io na décision juridique io na décision ina fa any amin'ny fanjakana le izy any amin'ny fitsarana le izy dia anjaran'ny fitsarana mampaleote anazy satria tsika koa zao anatao fanavaozana sy tokony hiankina tsony zany fitsarana hoe misy tsindrina maro isan-karazany dia ny farany resaka momba le mpiasam-panjakana le fanendrena maro isan-karazany efa nanontaniako teo moa namana tetsy dia firy nisan'ireo dia ozy izy asa mbola mamerina eto ihany raha hita fa nanao zavatra na tsara io na ratsy ka mbola misy olona hafa tokony mbola afaka mandray andraikitra mino fa tsy dia décision tsara loatra ilay hoe efa tany amin'ny toeran-kafa na findrany amin'ny toeran-kafa afaka miresaka sika hoe dokotera afaka miresaka sika inspecteur de douane fa ianao moa eto amin'ny administrateur civil dia zay afaka mba atronao hevitra sy afaka ataonao ve
ny inona no filazana izany manoro-hevitra satria anao président raha teo taloha mbola misy namana maro administrateur civil tokony afaka mahazo toerana fa tsy lasa miteraka polémique ary araka le voalaza teo mba tsy sinny raorao amin'izao efa anaty fotoana ny tetezamety izao. Miaratra ny fankasitrahananareo vahiny tao anatin'izay ady-hevitra nafana izay androany tsy adinona misaotra ny Nescafé izay manolotra kafe ho an'ny vahintsika eto amin'ny dondresaka eo ihany koa ny mpampiakanjo ny tenako Kate Mirène dia manome fotoana ho antsika ho manaraka indray veloma tompoko.